Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray ho fampianana ny tahampahafatesandreny eo am-piterahana sy ny zaza dia sarotin'ny ministera amin'ny sivana izay atao mialohan'ny fanomezana habilitation ireo ivon-toeram-panofanana paramède vitsy ireo sekoly izay manara-dalàna ao anatin'izay fanampanazavana. Saripady ny asan'ny mpambovelona sy ny infirmière satria dia aina no lalaovina. Izay no mahasarotin'ny fanjakana rehefa manome fankatoavana ireo sekoly ambony manofana ho paramède. Isan'ny nahazo habilitation avy amin'ny ministera ny IS paramède Itosy. Isaona toy izany koa ny ministra fampianarana ambony tsy mitsahatra miara-miasa misy paramède mba hahatongavanay any amin'ny fenitra katsahan'ny ministera amin'ny fanatsarana ny fanabeazana. Nanomboka hatrany autorisation d'ouverture zany tamin'ny taona 20 avy eo ny habilitation izay mena tamin'ny 2010 Andian'ny fahafolo taona n'ity ivon-toerana ity ka hatreto dia 130 no mpiasa efa nivoaka, 190 mpambovelona, 20 infirmier ary 10 teknisianina amin'ny laboratoire. Ny ampy 320 izany tamin'ity taona ity tamin'ny famoahan'ny andian'ny fahafito antso na aina notsimbinina Oso, Ray Piahy Henri Ratsimbazafy ary Reny Piahy Anitra Andriambovonjy. Isan'ireo sangany teo amin'ireo mpambovelona i Antsa Andrianarivo. Ny antony safidiako manokana ny toeram-pampianarana manofana ho sage-femme, infirmière généraliste ary technicien de laboratoire. Izy paramède dia noho izy manana habilitation avy amin'ny ministère ahafahanay miditra eo amin'ny sehatry ny asa rehefa mavita fianarana avy eo amin'ny sekoly. Ankoatra ny fizaran'asana ny stage amin'ny hôpital Mpanjakana sy ny tsy miankiny dia manao fampiarana asa avy hatrany ny mpianatry ny IS paramède. Betsaka amin'ireo teknisianina laboratoire no miasa eny amin'ny Institut Pasteur, 20 miasa any ampitan-dranomasina, 100 miasa amin'ny fandaharan'asa iraisam-pirenena, 70 amina tobim-pahasalamana tsy miankina, 900 miasa teny ary 400 miasa amina hôpital Mpanjakana.